La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Misy 13 ireo tetikasa ho apetraka ary hivelatra amin'ny sehatra maro ho any amin'ny distrika 6 ao amin'ny faritra Androsy Anosy. Ireo no fehi-kevitra ny vohitra nandritra ny famaranana ny fikaonan-dofo lehibe fotony fanatanterahana ireo asa sy vina fampandrosoana ny faritra Atsimo totosaina tany Taolagnaro. Ho ampidirina tsikelikely anatin'ny sehatra ara-dalàna ireo mpitrandraka beril ao Andilana Avaratra, distrika Namparafaravola, faritra Alaotra Mangoro. Nidina tany amin'ny toerana nijery vahaolana sy fepetra ahafahana manatotosa izany ny minitry ny Arena Kibontan sy ny loharano karena stratejika. Ary farana androany fianamben'ny firenena anatin'ny G7 tanterahana tao Royaume-Uni. Isan'ireo hevitra nentina nanankatonana ny fianambe ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny andinindreo avy hatrany. Klasy tompoko vavy faly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao distrika 5 ao amin'ny faritra Androsy Anosy no isitraka tetikasa matipaika hanarenana amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny mponina. Misy 13 ireo tetikasa apetraka ary hivelatra amin'ireo sehatra maro. Ireo no fehi-kevitra ny vohitra nandritra ny fanamariana ny fikaonan-doha lehibe ifotony fanatanterahana ireo asa vina fampandrosoana ny faritra Atsimo no totosaina tany Taolagnaro omaly. Fanadihadiana entiny Michela Ranartsona. Ambovombe, Bekily, Tsiombe, Belo, Ambosary Atsimo, Betroka, Taolagnaro, Benenitra, Betioka ary Ampania. Ireo ny distrika isitraka tetikasa mivelatra amin'ny sehatra maro aty amin'ny faritra Androsy Anosy. Izay no tapaka nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy. Ny fikaonan-doha lehibe ifotony ny fanatanterahana ireo asa vina fampandrosoana ny faritra Atsimo. Mihoatra ny 10 ireo tetikasa ho apetraka ao amin'ny fampandrosoana ny faritra Atsimo. Isan'izany ny fanamboarana ny lalana RN13, ny RN10 sy ny RN12. Ny fametrahana parc solaire, ny fametrahana ny CRNM na ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale, ny fananganana sekoly sy ireo maro hafa. Isan'ny misongadina amin'ireo tetikasa ho apetraky ny fitondram-panjakana ny Atsimo ny mikasika ny vahaolana momba ny rano amin'ny alalan'ny fametrahana pipeline miisa 2 lehibe sy ny orinasa ahafahan'ny mponina enina alina misitraka rano amin'ny alalan'ny ensasage d'eau. Ny voalohany dia ho ataontsika amin'ny volantsika malagasy madiodio ny fanaovana ny pipeline lehibe goavana eto Vaovao mandra-patonga any Ambovombe. Ankoatran'ireo dia misy ihany koa ireo famatsim-bola nataon'ny Banque mondiale, izany hoe misy an'ilay projet mionjo fanamafisana ilay pipeline mandrare sapona ary izay tokony hanomboka farafatarany amin'ny volana janoary amin'ny taona 2020 sy 2020. Ka misy fanampiana manokana avy aty amiko avy amin'ny fondation Rajoel no ametraka ny usine ensachage d'eau zay ho an'ny olona 60 000 personnes par jour omena rano sotro madio amina distrikta maromaro. Etsy ankilany, faritra 7 amin'ireo voatonona teo aloha no isitraka fampitaovana maro ahafahan'izy ireo miasa sy mampiodina araka ny tokony ho izy ny vokatra ao aminy. Isan'ireo faritra misidra olana amin'ny herinaratra ihany koa ny faritra Atsimo. Amin'ny alalan'ny fametrahana parc solaire no hamahana izany raha ny fanazavan'ny filoha. Parc solaire izay atao amin'ny volan'ny fanjakana madiodio ary hanampy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny an-toerana. Entina manarina ny olana tsy fanjarian-tsakafo diso tafahoatrany amin'ny faritra Atsimo. Isy ny fametrahana ny CRNM sy ny orinasa Nutri7 ary ny orinasa mpamokatra spiruline raha ny fanazavana. Ametrakatsika lay CRNM na centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale. Ao anatin'io zany dia misy ny dokotera ijanony eo, isy ny fizarana sakafo, isy ny fitsaboanan'ny olona. Zany ny zavatra ataontsika topo fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana maharitra. Manavitra an'ireo ankizy izay tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo tsika ka apetraka ny eto Taolagnaro ny usine Nutri7
ametraka ihany koa tsika izinana fanaovana spiruline aty atsimo zay zaraintsika amin'ireo zaza zay tratran'izay tsy fanjaria sakafo zay. Ankoatra izay eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, isitraka hopitaly manara-penitra ny ao Amboasary sy Ambovombe ary isitraka scanner ihany koa ny ao Taolagnaro. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, isy ny fametrahana ny kianja mitafo ao Toliara sy Ambovombe ary isitraka terrain sentetika ny distrika Misavala ao amin'ny faritra Atsimo. Etsy ankilany ety miady amin'ny tsy fandriampahalemana, apetraka ny bazy militaire ny amin'ny faritra Atsimo ary helikoptera miisa 3 no hijanona ny toerana. Ahafahana mametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy, ametraka ny kaomina manara-penitra ny fitondram-panjakana. Isan'ireo paikady amin'ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo ny fanatanterahana ny titre vert izay hositrahan'ny fianakaviana miisa 2,000 ny fotaka. Eo ny fametrahana ny titre vert zay ao ahifotaka moa no anaovantsika n'izy io voalohany, zay ametrahantsika 2000 familles amina 200 hectares. Io zany dia ho ataontsika fitaratra ary ny distrikta rehetra zay manana tany afaka anaovana an'io dia hodiniantsika ny ametrahana an'izy io. Misy trano atao an'ireo olona na fianakaviana ary misy ihany koa ny fiompiana na famomezana an'izy ireo ana biby fiompy zay afaka ompian'izy ireo. Mivelatra amin'ny sehatra maro ary hipaka amin'ny fiainan'ny mponina rehetra any amin'ny faritra Atsimo ny fampandrosoana raha ny fanazavany ny filohan'ny Repoblika hatrany. Tany mirefy 7 hektara no ambolena mangazo amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny faritra Atsimo ny fitadiavana vahaolana sy fametrahana tetikasa maro tahaka izao. Ny farina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fikaonandoha lehibe ifotony fanataterahana ireo asaviana fampandrosoana ny faritra Atsimo izay notarian'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara niarahana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ary ireo olom-boateny sy voafidy any amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara. Fa mihemitra ny tampambolena eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ity taona ity noho ny faritran'ireo renirano ny tale jeneraly Apipa miiba 20 cm ny refin'ny kopa sy ny sisony amin'izao fotoana izao, isan'ny mahatonga io fahatarana io ary miandry ny fisokafan'ny rano any amin'ny tsy azo mpaniry ankehitriny. Onona saina. Miiba 20 cm ankehitriny ny refin'ny reniranon'ny kopa ary tahaka izay ihany koa ny any sisony. Vokatra io mihemitra ny taombambolena amin'ity taona ity hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Apipa. Ny antony dia satria mihity moa izany izao ny hidin-drano any tsy azo mpaniry, izay ny voalohany. Ny faharoa, kelikely ny rotsakorana tamin'ity taona ity. Nijanona aloha raha teo ihany koa izy dia mihemitra amin'ny 15 ny volana Aogositra ny tety androm-pambolena. Mangataka ranontsika amin'ny jirama amin'ny anokafana ny hidin-drano tsy azo mpaniry izay rano manodidina ny 350 tapitrisa metatra toratelo. Izay ny filana zany amin'ity taona ity zaraina mandritra ny 15 ny volana Aogositra ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Oktobra. Io zany no mamatsy rano ny betsy mitatatra. Nisy fahasimbana ny toerana sasany tamin'ireo fefoloha vokatry ny fiakaran'ny rano ny volana febroary teo. Efa nivoaka ny appel d'offre anarenana izany. Ny fanarenana ny fefoloha efa nisy fidinana nataon'ny teknisianina dia efa ao anatin'ny fikarakarana ny ataoko hoe appel d'offre mikasika ny fanarenana izay tena hita hoe misy fahavoazana izay amin'izao fotoana izao. Tsy ny fefoloha ihany fa ireo tatatra lehibe anankitelo izay misy fahavoazana dia efa miomana izay amin'ny fikarakarana anazy. Mandavantaona raha teo ihany koa moa dia efa misy ny mpikarakara an'izany izay karamain'ny Apipa. Ahafana manao voly avitra ny rano misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany eo ampiandrasana ny fisokafany tsy azo mpaniry ny 15 Aogositra izao. Izany amin'iny fa mampijirina tsikelikely anatin'ny sehatra ara-dalàna ireo mpitrandraka berila ny Andilana Avaratra, distrika Amparafaravola, faritra Alaotra Mangoro. Nidina nijery tany an-toerana ny jery vahaolana sy fepetra ahafahana manatotosa izany ny ministry ny Harena Kibonitany sy ny loharano-karena strategjika ny 12 sy 12 ny volana Jona lasa teo. Dia raintsika rehetra ny mikasika an'izay. Tsy ara-dalàna ny fitrandrana berila ao Andilana Avaratra, distrika Amparafaravola, faritra Alaotra Mangoro. Manoloana io noraisina fepetra fa ny mpitrandraka miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Songadiny io nandritry ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny Harena Kibonitany sy ny loharano-karena strategjika ny 12 sy ny 12 ny volana Jona teo.
Fivoriana fitososina natao ary nangonina tamin'izany avokoa ny hevitra avy amin'ny mpisehatra rehetra. Rariny raha ny trandraka azy ireo, trandraka izy ireo, ary dia tiana ny ahafahany miditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Izay ny antony fidinana fotony sy ny fampiresahana tamin'izy ireo ka nahafahana nahita ny lamina ara-teknika, ara-piarahamonina, ara-pandriam-pahalemana mba hirindra sy isy ireo tompona ndraiky firesatsokajina ny amin'izany fitrandrahana ny kariera berila eo andilana avaratra izany. Nandray anjara tamin'ny dinika ny OMC ben'ny tanàna, solombavambahoaka tany an-toerana ary ireo mpandraharaha any amin'iny fatriny. Tsy nionina tamin'ny fionana natao teo andrenivohitra ny delegasiona tarihan'ny minisitra tompon'andraikitra fa nidiny fotony nijery ny kariera tany andilana avaratra. Nisy taoriany izay ny dinika tao Tanambe ka ireo tompon-tany, mpitrandraka, tompon-davaka ary mpandraharaha no nanohizana ny fitsidiana. Omaly nantsoina ny maro tamin'izy ireo ilaza ny heviny. Voalohany sokafan'ny kariera dia tsisy teny arana tamin'ny tompon-tany satria tsinitsinina fa tonga dia nilavana le tanin'le olona dia zao potika ny kininina ny zavatra maniry tokony ambolena ao dia tsisy mihitsy ka ny ampany dia tsisy ny amin'le tompon-tany zay mahazo dia lasa, zay mahazo lasa. Angahatana amin'ireo mpitondra fizakana mbo tokony agnara-maso n'le olona mangady ao mahazo ampan'le tompon-tany. Ampany inona no takianareo? Ampan'le vato azon'le olona mitrandraka ao. Izahay zany fanamafizana an'izany tenin'ny zokobena izany izahay zany efa nisy ny fifanarahana teo aloha tamin'ireo mpitrandraka hoe raha pararay zay le fomba filazana azy ao anaty kariera ka raha fa maka an'le pararay zay miasa amin'ny alina le mpitrandraka dia tsy azo ka mangataka ny fanjakana fotifoide zay hoe ino ny fifanampiana zay taonareo anay mba ahazahoanay amin'ny sitraka zay anjaranay tompon-tany zay satria atao ohatra fotsiny zany amin'ny alalan'le sécurité. Betsaka zany ny sirokiny lalana ahafahan'ireo mpitrandraka reo mitondra ny vato ny tsokosoko dia tsy takatray zareo zay mangady an'le kariera. Rina zany raha ny fahitana izay ahatra avy ambasy jusqu'à teto aloha dia azo iainana eny ary mety mino zay fa ny valy ny etahitanay. Izay tompon-tany zany eto dia manetanteraka fa voatsindry zay hatramin'izay satria tsy mbola nahazo ny anjaranay satria ireo olona reo miditra terosetra te nahazo ny lefa satria le vato eto tsare milefa tsy tena takinay tompon-tany zany dia mbo hanananay tombotsoa itovin'ireo olona nahazo zavatra tamin'ireo lavaka reo mba hanana zony zany zay tompona lavaka. Le ny zavatra misy zany le kariera re zavatra na mainty milale anazy iny amle ny ray aman-dreninay anazy teo aloha efaranay zao le izy potika ringana tanteraka mihitsy dia efa tsy hitanay moa zany ny zavatra zinay atao fa dia raha mifarana ny kariera ro dia amboly zanakazy zay amin'ny tany narina andray mandeha. Ankoatra izay, nijery marimaritra iraisana orian'ny fisokafan'ny kariera ny mpitrandraka sy ny tompony lavaka. Hoentiny any anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia ho avy izao ny tahirin-kevitra rehetra ny fampidiniana. Ka orin'izay no andraisana ny fanapahan-kevitra ny kafanan'ny kariera sy ametrana ny lamina samihafa mifanaraka amin'ny lalàna velona. Hatreto aloha dia mazava ny resaka fa tsy mbola misokatra ny kariera fa miandry ny lavaka nataony avokoa ny tompon-davaka. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia andeha anaraka doka avatra isika. Mitsinjony tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana, serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no aviko.
couche-culotte est faite pour moi. Très confortable comme tu le vois. Je n'ai pas besoin d'arrêter de jouer. Molfix couche-culotte, me voici parfait. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches-culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches-culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. azafady kely ange fery no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy Ankafiziny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020 araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Évasion ray volana dia 10,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Miekara mitolotra ambony kokoa mazora chaîne amin'ny Évasion Plus na to Canal Plus mandritra ny ray volana rehefa manao réabonnement ambony bouquet mahazatra anao. Les bouquets Canal Plus. Mamerina ny arabantsika rehetra raha zao ianao vao manaraka ny fahitalavitra Kolo TV amin'izao alina izao naraintsika teo ny tafa izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy teboka maro moa no noresahany teo vahintsika taky ny mahazatra amin'ity fandaharany ity dia Andriamatoa Lantoratsy dia izay sosiologa miarabanao tonga soa ato anatin'izao fandaharana manokana izao fantaniako voalohany avy hatrany atao anatin'izay tafa nataon'ny filohan'ny repoblika izay inavitra teboka tena nisongadina atao anatin'izay. Ya miarabanao mianda dia miarabany mpijery antsika rehetra amin'izao fotoana izao azoko lazaina hoe mizara mety azo zaraina telo angambany le izy amin'ny ankapobeny ny anankiray ny resaka Covid-19 dia ny anankiray ny resaka tany atsimo veriko hoe vaovao anisan'ny nisongadina tamin'ny faran'ny herinandro iny dia angambany ataoko hoe na dia vaovao kely fotsiny aza ny amin'ny 26 juin satria raha afaka 12 andro isika efa amin'ny 12 andro manaraka zany tsika efa tafahoatra ny izay fankalazana izay ny ataoko hoe nandrasa atsika andrindrandrindra nandrasan'ny mpijery dia ny resaka fahasalamana zany ny Covid ataoko hoe tsy ny zava-dehibe dia hoe tazomina le état d'urgence ozy izy ny filoham-pirenena fa somary hita ihany zany no hoe efa manomboka mivoatra le atao hoe fahalefan'ilay retina dia efa manomboka somary mivaha kely ny zavatra sasany ny vahana moa zany ohatra zany no hoe raha teo aloha 100 ny olona afaka mivory zao zany 200 indrindrandrindra ho andry zareo zay mandrara ao amin'ny sehatra fety aman-tanonany zany ny espace dia efa misokatra toka hoe zava-dehibe ihany zay satria maromaro ihany izy ireny no somary nijaly kely teo aloha teo dia ny anankiray farany angambany no ny anitako hoe zavatra teboka lehibe dia ny hoe mety ny sisy tany fa tao nomena fanalefahana manokana ireo zay manana fianakaviana akaiky sy ny sisa zany ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izay efa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro zany tsika mitombo hatrany zay hoe fepetra somary novan'izay hiditra amin'ny efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana andrindriny isika mifanaraka ihany ve ny zava-misy amin'izao sy ny fepetra raisina ao anatin'ny hoe fisorohana fiparihan'ny Covid-19. Zay tokoa aloha marian'ny filoham-pirenena teo nampitandrina
nampitandrina ny hoe tandremo fa vanim-potoana andrindriny zao a mety ampirongatra be lay aretina zany a na izanona tsy zany ara fatatsika fa ny zava-dehibe any akoatran'le hoe atsika dia le tsy nampitovy any tam'le mangatsika tamin'ny heritaona sy tam'ity zany a dia satria somary efa fatapatatra daholo leo fomba fisorohana azo lazany hoe mahomby a mandeha ao ny vaksiny a mandeha ao ny efa lasa fahazarana ny manao an'lay arovava sy orina dia izay angamba mety hoe tsy dia nampitovy azy tamin'ny heritaona raha resaka atsika ka za manokana dia mieritreritra hoe araka ny tokony ho izy ihany zany rehetrarehetra zany tsy manala akory zany ary manampy tsara izay voalaza ny filoham-pirenena teo ny hoe mila mitandrina hatrany hatranytsika eo amin'ilay tantara kasika ny vaksiny isan'ny fepetra ahafahana hoe miady amin'ny covid-19 fa fahitanao anazy amin'izao inona ny paikady tokony apetraka ahafahan'ny olona hoe mariska manatotosana izany sa hoe ampy aloha ny fandehan'ny fanatotosana izany amin'izao tsy dia nananako loatra aloha zany ny tsoka hoe atotanisany amin'ny fanaovana vaksiny a fa eny amin'ny fiarahamonina tsotra fotsiny dia hitako misy mizara roa ilay fiarahamonina misy ny tena mazoto sy mariska tokoa misy ny tsy hoe malaina angamba fa somary mbola tsy tapa-kevitra hoe fitenenina tanora ankehitriny tsy mbola tapa-kevitra tsara hiditra ao anatiny izy io a toa hitako efa mandeha tsara ihany ny fanentanana samihafa mandray tsika hafatra manokana miafina mandray tsika zavatra samihafa dia mandeha tsikelikeo le izy koa moa zany a ny fanjakana mihitsy no efa miteny hoe malalaka io zavatra io a rehefa malalaka zany io zavatra io a dia mampiatra an'izay fahalalahana zay nrehetrarehetra everiko hoe zava-dehibe ny zava-dehibe dia ny hoe atsitrapo no ahafahana mandray anjara misoroka ny tiraraha ty a ny fanentanana ny olona moa dia tsy misy afa-tsy ny fanamafisana hatrany hatrany ny communication rehetrarehetra zay ihany no fanentanana ny olona dia fanalanana izay mety ho anton-javatra mampatahotra azy na mampihoatra azy satria mety mitrangana hoe misy tsao na ohatrohatran'izany a mandeha koa ny hoe toe-batana sy ny sisa dia izay rehetrarehetra zay angamba no azoko ambara mikasika an'iny teboka isan'ny songadina ihany koa tamin'ny tafanataon'ny filohan'ny repoblika ny mikasika ny vahaolana ho any atsimo fepetra maro sy tetikasa maro no naroso tao anatin'izay hoe fivoriana ny totosain'izy ireo tany taolagnaro izay a ahoana ny fahitanareo a ny izay vahaolana rehetra naroso izay io zany aloha ataoko hoe somary efa nampozina ihany a efa nampozina ihany hoe isy fiantanana lehibe avy aty amin'ny fitondram-panjakana avy aty amin'ny filoham-pirenena manokana satria mafimafy ihany ny ataontsika hoe communication izay nataondry zareo raha tsy niteny efa tsy mipamintsika nitatitra tary amin'ny France 24 raha tamin'ny tapabolana iny sa tamin'ny herinandro a izay somary mandao ataontsika hoe masikasika ka mety hanaratsy entsika zany ny fepetra samihafa izay politika hoentin'ny fitondrana dia veriko zany a fa mifanentana tsara amin'izany communication contre la communication izany le zava-misy ny fizotran'le izy a andao lazaiko amin'ny fomba tsotra hoe paka anankiray a izay misy zavatra maromaro a no nodiniana tao anatin'le hoe plan émergence sud renany tokony zavatra efa zay mihitsy no nitahotra amin'izay miresaka rano ianao miresaka asa ianao miresaka fahasalamana ianao miresaka lalana ianao fa everiko angambany hoe ny zavatra tombony tamin'ity indray mitoraka ity a le fomba nitondrana azy le hoana moa zany le démarche le méthode le processus izay nahitana endrika tokoa hoe misy olona samihafa reo a miara-mikondoha amin'ilay zavatra tsy izany fa marina anie le zavatra tenenin'ny filoham-pirenena teo no hoe le izy ohatran'ny satria nanao an'izay constat zay izy a tsy nahomby mihitsy le tetikady hatramin'izay na ny anina ny rehetrarehetra zany dia samy mahita fa tsy mahomby ary lefa zary lasa fiteny zany hoe sy mety hery de projet ka zay mihitsy mantsy hoe ny amin'ity zany ny hatramin'izay tsy nahomby nefa nisy hatrany fa matsim-bola nisy hatrany ny fanampiana samihafa ny amin'ity na tena andrasana zany ao anatin'ity hoe paikady ho an'ny faritra atsimo ity mazava azy ny zavatra andrasana mitovy foana ny zavatra andrasana dia hoe hovovary olana samihafa izay mitranga amin'ny any atsimo zay zany tsy miovy iny na le tanoana hatramin'izay tsy miovy iny foana ny andrasana fa ny mety hoe nampiavaka angambany ny tamin'ity dia izay le hoe misy olona marobe a nytenen'ny filomy hoe malagasy samy malagasy tsika mamaly olana nisy olona marobe any kondo any atsimo mandinika le izy
mety raha ny fijeriko an'izany mantsy dia ny évaluation andry zareo zany a ny évaluation fanjakana dia nahita fa hoe ohatrany hoe zavatra hoentina avy any le fampandrosoana ny tany atsimo miaraka amin'ny vola miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mety hoe nisy fanadihadiana fa tsy nisy fikeonando raha jerevana mantsy le izy dia ireo ny olona samy hafa le petsehatra dia mety ho tombony amin'ity koa dia ohatran'ny corona ihany ny corona heritaona teoriana fa ny ady amin'ny kere sy ny zavatra samy fa ny any atsimo zany mpolo taona teoriana misy lesona be dehibe ny tsoahana tany aloha dia everiko fa raha omby ty pakiadindray mandeha ty a satria io moa zany mialatsiny fa misy fitenany tolo e mitoko fitaka fa ny atao no hita dia ny zavatra vita aloha zany no jerevana fa raha ohatra fotsiny hoe mety ho fahombiazan'ity zavatra ity zany a dia izay hoe lesona rehetra hatramin'izay a somary efa hitahita fantatry ny olona daholo anie ireo olonanareo e ary nitolo-kevitra mandeha dia ny faharoa le fiezahana anetsika ny olombelona rehetrarehetra malagasy miara-mikondo amin'le toerana amin'ny fotoana anankiray a dia veriko hoe mety ho hery sy tanjaka ty zavatra ty ary mety amin'ny fahazonantoka kokoa tsika tsy eto moa zany tsy zavatra hoe sura fa mety amin'ny fahazonantoka kokoa hoe ho tanteraka ity raharaha manky ty fa raha ny fahitanareo anazy optimiste kokoa ve zany amin'izao sa hoe ahoana raha ireny fokonan-doha ireny no jerena sarotra amiko ny amahan'izay any amin'ny maha sosiologia fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zao le contexte amin'izao a dia misy olona be dehibe a raha taloha zany ianao alefanao fotsiny io projet io na ohatrohatran'izany a dia vitsy ny olona miteny ihany fa amin'ity indray mitoraka ity a ny zanaky ny any atsimo rehetra mihitsy no miara-miteny ka za matokony izay ataontsika hoe balise zay hoe raha sanatrika hoe tsy ho tanteraka ny zavatra sasany dia hitenitra olona reo dia izay no mampatonga manana azo antoka kokoa hoe aty amin'ny 2021 na oinona miampy andreo zavatra samy hafa nresako reo a dia ohatrany matoko kokoa zany hoe ho vita ny lalana andeha le sécurité zany misy lafiny social sociologique lalina mbola miditra ao anatin'io fa ny matériel aloha reo efa nalefa filoha reo dia le hoe implanteneo dia le hoe hoana ny démarche ny hoe ny olo toerana ihany a no hitandro ny fandriampahalemana engany andeha lavitra izay zavatra izay dia miampy izay le lazaiko teo hoe leo olona any atsimo any a amin'izao fotoana izao dia be dia be no efa tonga saina sy sarotiny amin'io zavatra io a na izay fotsiny ara dia iveriko fa tsy ho satria izay foana moa zavatra misy anke hoe le alefa leo le projet dia misy olona fetsifetsy ratsy mahatonga le izy tsy tanteraka azo lazaina lahara-pamehana ve ny tetikasa goavana ohatran'izany amin'izao mifanindry an-dalàna amin'izao ady amin'ny covid-19 zao raha io miankana le izy anie safidiny le izy fa na izany tsy zany ara na eo kosa ara aloha ny covid azadiny fa misy olona matiny anoanana any atsimo fahafatesana koa zany na covid na le any atsimo fahafatesana ka iveriko fa tsy edikevitra ny mazava dehibe an'izany mazava dehibe an'izany zavatra izany teboka isan'ny ndresahany ihany koa tao amin'ny hoe mizara telo araka nambaranao teo nikasika ny fankalazana ny 9 jona fiverenan'ny fetin'ny fahaleovantena fepetra maro no lazainy teo inona ny mety hampiavaka ny amin'ny ity taona ity tsy fantatro moa ny tenen'ny filoha teo zany aloha ny hoe ho akalazaina le izy fa mino fa raha ampitsosika satria ny fankalazana 26 juin fa azoko azy a dia misy komity mitantana an'eo izay miaraka amin'ny miaramila dia mino fa ohatran'ny fomba fanao mahazatra ny hoe rehefa vita kabary ohatran'izao ny filoham-pirenena dia raha ampitso a mandray anjara amin'izay ny mpanatanteraka rehetrarehetra milaza ny atsiporiana ny zavatra hitranga zany aloha dia ho atao le fankalazana zany aloha zavatra ataoko hoe tsy edikevitra satria ny fetim-pirenena io e ary na inona dia saina tsangana foana na inona olana mitranga dia tsy maintsy ambony ny saina dia tikan'izany fa mety ho fankalazana ngamany tsy fantatro moa izay satria tamin'ny heritaona iny ao anatina zavatra tena zay no lazaiko hoe tamin'ny heritaona atsika ao anatina zavatra manahirana dia ireny ny paoziny nanaovana fankalazana fa amin'ity somary efa na ny olombelona rehetrarehetra fa mitondratondra masika daholy ny gel sy rehetrarehetra fa zary fanao be dia be nefa navita vaksiny veriko hoe zavatra miaina kokoa zany ny risque
tsy midika hoe tsy misy fa mety miaina kokoa ny risque ny fepetra angamany dia tsara kokoa raha ny hevitro manokana tsara kokoa raha ohatra tazoma ihany nefa na izany ary ny hoe olona vitsy no manatrika fa alao amin'ny ainao manjery nyrehetra no manatrika an'ilay izy. Ie, feno dia feno izay fanazavana izay ankasitrahany ianao ny vahiny tato anatin'ity fandaharana manokana ity ary mankasitraka antsika rehetra ampijery ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.